mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falarabantsika rehefa manaratra ity ala tsy nainy fa 30 ny volana septambra ity ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny Genesisy toko 5:30, Genesisy toko 5:30 andininy fahasivy ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra nisy eo indray tamin'i Jakoba raha tonga avy tany Mesopotamia izy ka nitahy azy. Ary hoy Andriamanitra taminy, Jakoba no anaranao. Nefa tsy atao hoe Jakoba intsony anaranao fa Israely no ho anaranao. Dia nataony hoe Israely no anarany. Ary hoy Andriamanitra taminy, izaho n'Andriamanitra tsy toa, maro fara sy mihabetsah, firenena maro no iseho avy aminao, ary hisy mpanjaka amin'ny aterakao. Ary ny tany izay nomeko an'i Abrahama sy Isaka dia omeko anao, ary ny taranakao mandiby anao koa no omeko ny tany. Ary Andriamanitra niakatra niala taminy teo amin'ilay niresahany taminy. Ary Jakoba dia nanorina tsangam-bato teo amin'ny fitoerana izay niresahany taminy ka nanidina fanatitra ahidina teo aminy sady nampidina diloilo teo aminy koa. Ary ny anaran'ny tany izay niresahan'Andriamanitra taminy dia nataon'i Jakoba hoe Betela. Ray masino manomasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ho fahamarinana. Amen. Ity mofinaina voalahatra ity izay perikopy ao Malalady maraina teo moa dia miresaka momba ny nanavaozan'Andriamanitra ny fanekena tamin'i Jakoba. Tsy dia vaovao loatra ao amin'ny zoatra masina akory na tsy any amin'ny bokin'ny Exodosy koa moa izany dia Andriamanitra namerina nanao fanekena tamin'ny zanak'Israely ary amin'ity eto-ampiratana antsika ity dia mamerina fanekena manao tamin'i Jakoba Andriamanitra. Tamin'ny Abrahama koa dia matetika Andriamanitra namerina fanekena toko 12 amin'ny Genesisy toko 7:10 dia mamerina ireny fanekena ireny Andriamanitra. Ilazana fa tsy miova Andriamanitra. Ny olombelona mety miova fa tsy miova Andriamanitra. Ny votoatin'ilay fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Jakoba dia tsy niova. Izay efa nilazain'ny tompo taminy ihany, izay efa nifanomezan'ny tompo taminy ihany no averin'ny tompo eto. Hitantsika ny Genesisy toko 4:30, izany fanomezan-toko izay nomen'Andriamanitra ny Jakoba izany efa fony Jakoba ny fampitolona tamin'Andriamanitra no efa nitenen'ny Andriamanitra taminy hoe Jakoba Israely no anaranao satria nitolona tamin'Andriamanitra ianao. Tsika manao hoe ny famerenan'Andriamanitra fanekena amintsika dia tsy hoe fanamaivana akory fa ilazana fa tsy miova Andriamanitra, tsy miova ny faneken'Andriamanitra amintsika. Andriamanitra rehefa eny dia eny. Dia ao anatin'izany fanavaozana fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Israely izany na tamin'i Jakoba dia misy lafin-javatra roa lehibe izay hitantsika amin'ity mofinaina ity. Voalohany indrindra dia fanomezan'Andriamanitra toky fa tsy niova ny fifandraisan'Andriamanitra tamin'ny Jakoba. Tsara na manamarika fa misy fotoana moa izany Jakoba dia na dia vita fanekena tamin'Andriamanitra ary dia tsy tsara mandrakariva, tsy hoe tsara ny anarana hoe Jakoba aza dia mpamingana zahatra tsy Jakoba dia tsy marina teo amin'ny fitondran-tena. Nanambaka ny rahalahiny izy, nanambaka ny ray niteraka azy izy, ny dadatoany Natandreny ny Labana mbola nambaka iny koa fetsifetsy izany Jakoba arak'izany fetsifetsy izy ary tao anatin'izany toe-tsaina fetsifetsy izany no fampitolomany tamin'Andriamanitra izy koa nefany na dia eo ary zany rehetra izany dia olona tsy nahafoy fa nitolona ny vavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva izy. Tsika manao hoe ilay fanekena fanaovan'Andriamanitra tamin'i Jakoba no avozin'Andriamanitra. Ary tao anatin'izany fanavaozan'Andriamanitra amin'ny fanekena izany dia tsy niova mihitsy ihany fifandraisan'Andriamanitra, ny fandraisan'Andriamanitra any Jakoba. Na dia teo aza ny fivilivilian'i Jakoba dia
tsy nanary any Jakoba Andriamanitra. Amin'ity tantara ty dia 30 taona alohan'izao tantara izao, zany hoe aty amin'ny alohan'ity toko 5:30 ty, any amin'ny toko 20 amin'ny Genesis dia ny efa ny fanaovana nanaovany Jakoba voady tamin'Andriamanitra hoe za dia raha tahinao ka tafavoaka am'izao fanenjehany Esau zao raha ambinina am'izay rehetra lalana hitondranao de zao anao ny ampahafolo karena, ny ampahafolon'zay zay omenao de omeko anao ary iveriny eto amin'ny toerany ty mantsainy Betely io ary anao tranonao eto. Andriamanitra tsy nanadino an'izay teny nomeny Jakoba zay mihitsy, fa Jakoba kosa nanadino. Ary amin'ity manomboka amin'ny toko 3:30, 4:30, 5:30 dia naverin'Andriamanitra ao amin'ny toeran'io Jakoba, Betely, izay toerana nivahiniany Abrahama. Ary dia eo Jakoba no miverina indray nanao lay voady ny fanaovana tamin'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy no nitondra ny Jakoba. Jakoba nge hitantsika amin'ny toko 4:30 fa Jakoba dia efa mipetraka tany Mesopotamia izy dia nividy ny tanin'ny zanaky Amora rain'ny Sekema ary efa nonina tany amin'ny tanàna zay tsy lavitra loatra ny Betely izy, tsy lavitra loatra ny Betely fa tany Sekema dia tany izy no nonina nipetraka ary tao amin'ny tanàna nisy any Amora sy Sekema raha teo moa zany tanàna zay 50 kilometatra miala ny Betely ity tanàna zay nividianany Jakoba vidiny Jakoba ty ka nonenany sy nanaovany altara ary efa mipetraha mihitsy ary. Dia tsy mbola nieritreritra mihitsy Davida no eo Jakoba no eo any Betely izy, 50 kilometatra ny lelan'ilay tany novidiny sy Betely, saingy tsy tadidiny mihitsy lay voadiny fanaovany tamin'Andriamanitra. Fa rehefa tojo zavatsarotra izy ao amin'ny toko 4:30 tojo zavatrarotra izy dia nitarihin'Andriamanitra zay vao nakany Betely. Zany hoe nisy zavatra nisy olana ara-pianakaviana teo amin'ny zanany vavy Dina zay naolan'ny olona tao amin'ny faritra nisy azy, tao amin'ny tanàna nisy azy, ary dia rehefa aveo izy teraka fahasarotana tamin'ny fifandraisan'lay tamin'ny fiarahamonina nisy azy satria novonoiny izy roa lahy zanaky Jakoba Simeona sy Levy ireo olona zay nanao ratsy an'ity any Dina zanaky Jakoba zany de voatery niala tao amin'ilay tanàna zany Jakoba ary zay no nahatonga azy nakany Betely. Hoy tsika manao hoe miafina ny lalàn'Andriamanitra, mahagaga ny lalàn'Andriamanitra. Jakoba tsy nieritreritra mihitsy efa adinony le voady, efa tsy tadidiny intsony le fanomezana tokony tamin'Andriamanitra. Saingy zao ny zavatra rehetra dia namboarin'Andriamanitra nahasoa ka nahatonga azy tafaverina tao Betely indray. Tsika etrairay manadino an'ireny zavatra tonontsika amin'Andriamanitra reny, ny voady, ny fanekena, ny teny alokin'ny vava, ndraindray izy ireny adinontsika hoe ny fanomeza tokontsika n'Andriamanitra, ndraindray adinontsika izy ireny. Fa Andriamanitra tsy manadino azy. Ary zay amin'ity toko 5:30 ty, tsy adinon'Andriamanitra ny fanomeza tokony Jakoba dia naveriny tany amin'ilay toerana zay nisy azy izy tonga tao Betely indray. Hotsika manao hoe nateo ary zany fanadinoany Jakoba zany, nateo ary ny zavatsarotra maro isan-karazany lalovan'i Jakoba ka efa nanapahany-hevitra mihitsy hoe hanana fiainana manokana dia Andriamanitra tsy nanadino, Andriamanitra tsy manary. Afaka malala Isaia mpaminany dia niteny manao hoe mety manadino ny zana amin'olona ny vehivavy, tena mety manadino ihany izy io Isaia, fa Andriamanitra kosa tsy manadino. Noho zany rehefa koa malala izay Andriamanitra tsy manadino zay, izay Andriamanitra tsy miova ao anatin'ny fiovaovantsika izay. Ny olombelona dia mety miovaova, mety manadino ny fanekeny, manadino ny voadiny, manadino ny fanoloran-tenany, mety miovaova mihitsy koa aza, mety mivilivily amin'ny fitondran-tena tahaka ny Jakoba, mety tsy mahatoky tahaka ny Jakoba ao anatin'ireny rehetra nefany
de tsy miova ny fitiavan'Andriamanitra. Paoly efa nanazava an'io tamin'ny alalan'ny zanany Timoty. Sy totiso mihitsy ary tenenany manao hoe Andriamanitra ange zanako mahatoky e. Andriamanitra mahatoky fa tsy mahazo miala amin'ny voady amin'ny teniny izy. Satria rehefa nanome toky Andriamanitra de tsy mahazo mandany teniny izy. Rehefa nanome toky an Jakoba izy hoe zanako ianao no atao hoe Israely, ianao lay nitolona tamin'Andriamanitra, ianao lay nandresy an'Andriamanitra. De izao tsy miala am'izay Andriamanitra, tsy mahazo mandany tenany Andriamanitra. Andriamanitra tsy mivadika ny teny zay efa nomeny, ary zay Andriamanitra zay no miteny amintsika manao hoe raha ny zanako sy ny asan'ny tanako aoka ho didiko ihany. Zay Andriamanitra zay no miteny amintsika manao hoe momba anao mandrakariva ambara-matonga ny fahatapenany zao tontolo zao. Izay ny Andriamanitra Jesoa, zay ny Andriamanitra Paoly. Paoly koa de efa niteny an'izany manao hoe nisaotra ny Kristy Jesoa tompo fanotendreny ka nataony mahatoky ho amin'ny fanompoana. Nataony mahatoky am'izay fotoana zay hoe nataony mahatoky, Andriamanitra ny nanefy azy ho tonga mahatoky, fa tsy toetra voajanahary tao anatin'ny Paoly ny toetra mahatoky. Zany hoe ny toetra mahatoky ao anatintsika io tsy tonga ho azy ao anatintsika io, ka tsy afaka ireharentsika hoe za mahatoky ny tompo, za tsara, za marina, za mendrika. Fa hoy Paoly manao hoe mahatoky manana an'ilay toetra mahatoky ianao, de Andriamanitra nahatonga an'izay toetra mahatoky zay ao anatinao. Ary zay mahatonga antsika manetry tena rehefa manana toetra mahatoky, zay mahatonga antsika mifaly amin'Andriamanitra rehefa manana toetra mahatoky. Afaka malala Andriamanitra ao amin' Jesosy Kristy tompo no tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay de mahazo mahatoky ianao. Fa tianao Andriamanitra, mandehana miverina any Betely. Ndraindray tsika manadino amin'ny Betely fa miverena any Betely. Verenao am'lay toerana ny faly ananao tamin'Andriamanitra. Aza donona ny lasa verena am'lay toerana zay ny fanenanao, ny fanojonao tamin'Andriamanitra. Ny Jakoba moa eto Betela, ny Paoly Damaskosy. No zany dia miverena am'izay toerana zay, am'le toerana moa iny ilazana fomban-javatra ihany, fa miverena ao amin'Andriamanitra. Fa tsy manadino Andriamanitra, tsy manary ianao Andriamanitra, mahatoky Andriamanitra. Tsy miova mihitsy ny fifandraisana n'Andriamanitra taminao. Na inona mety ho lalana ny diavinao, na inona tsy nety nataonao de zao tianao Andriamanitra. Ary tsy mbola manova ny fifandraisany aminao izy. Zay mahatonga azy ny teny tamin'ny alalan'ny Isaia mpaminany manao hoe tsy ho tapahana akory ny volo taratorotoro, ary tsy ho vonoina ny lahanjiro manentona. Hoe lahanjiro manentona de zao lay tamin'ny fotoan'andro moa jiro menaka tamin'ny vanim-potoanan'ny Antikite, jiro menaka. Ka indrandray manetroka be, fatatsika fa menaka le izy de misy an'iny le lahanjiro iny, de indrandray manetroka be le izy. Ary rehefa masetroka be le izy de zao tsy maintsy vonoina aloha de amboarina indray le lahanjiro, zay vao ampirehetina le jiro. De ny tompo manao hoe tsy vonoina le lahanjiro manetoka. Zany hoe tsy vonoina le lahanjiro manetroka be mihitsy. Na hoe tapahana le volo taratorotoro, misy volo taratorotoro zany hoe tahaka ny karazana bararaty reny le izy, volo reny de torotoro izy aloha de tapahana mba hitsimoka vaovao. De hoy ny tompo hoe tsy tapahana ny volo taratorotoro, tsy vonoina ny lahanjiro manentona. Zany hoe na eo ara lay fanadinoantsika n'Andriamanitra, na eo ara indraindray lay tsy fahatanterahantsika, de mitaonantsika hiverina ho amin'indray Andriamanitra. Mitaonantsika hanavao fanoloran-tena indray Andriamanitra, mba hiavaozantsika vaovao indray, dia hitaonantsika hiverina ny Betela indray izy. Afaka malala mahatoky zany tsika, mino isika ny tsy fiovan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika de mahatoky. Fa na inona zavatra lovanao de tsy nanova ny fitiavany Andriamanitra. Tianao mandrakariva izy. Fa ny faharoa zay asehony ity mofinaina ity de tsika tsy nanova ny fifandraisany Andriamanitra. Fa ny faharoa koa de zao tsy nanova ny fampanantenana ny meny Andriamanitra. Tsy nanova ny fampanantenana ny meny Andriamanitra. Hoe izaho no Andriamanitra tsy toa, maro farasy miampetsà, firenena maro no iseho avy aminao, ary isy mpanjaka avy amin'ny aterakao, ary ny tany zay nomeko any Abrahama saka dia omeko anao. Itsika rehetra amin'izao andro ankehitriny zao de mahita ny olana ny Israely. Mahita ny olana ny Israely. Adefitra be ny mikasika an'izy io nivony ataontsika hoe tokotanim-ben'ny Kristianina. Misy mieritreritra manao hoe amin'ny lafi anankiray manao hoe reo vahoaka Israely ihany reo ve le vahoaka jiosy eo amin'ny testamenta taloha ihany. Izy ireo ve zany lay mbola taranak'i Abrahama lay voaresaka ao amin'ny testamenta taloha,
de misy manao hoe efa mizara roa zany fomba fijery, misy manao efa tsy efa Israely vaovao zao, efa ny fiangonana no Israely vaovao, fa reo Israelianina reo dia tsy fantatr'Andriamanitra reo fa ny fiangonana zao ny fantatr'Andriamanitra. Misy teôlôjia manao an'zany. Misy manao Andriamanitra tsy manova ny fanekeny fa Andriamanitra rehefa hoe eny de eny de zao, mbola tsy afatsy akory fa mbola taranaky Abrahama ihany reo, ary dia na eo aza ny fiangonana Israely vaovao de zao mbola eo ihany reo taranaky Abrahama araka ny afatry Paoly any Romana toko fairaika ambin'ny folo. Tsy de hiady hevitra loatra am'izay loatra sika satria fomba fijery azo resahana tsara mihitsy zany. Fa manoloana ny olanany de zao, nisy tokony atolotsika dia raha tsorina ny tantara dia rehefa rava Palestina, rava Jesona aminany ny teny manao hoe io tempolo tazanareo io de tsisy vato hifanongoa io. Ny fampianaran'i Jesosy, ny toritenin'i Jesosy, ny faminanian'i Jesosy de ny teny manao hoe horavany Jerosalema ary tsisy vato hifanongoa. Aty amin'ny taona telopolo Jesosy, roa amby telopolo no niteny an'izay. Telopolo taona aorianan'izay, efapolo taona latsaka kely, ravy Jerosalema, rava tanteraka de niparitaka ny Jiosy niala any Jerosalema. Rava tanteraka ny tempoly, rava ndravan'ny emperora Romanina, rava tanteraka ny fanjakana ny Jiosy zany. Nanomboka teo dia niparitaka naneran'izao tontolo zao ny Jiosy. Nisy ihany Jiosy vitsivitsy nitanina tao Palestina, zany hoe tamin'iny faritra nisy an'iny tanàna ankehitriny Jerosalema ankehitriny, nisy ihany Jiosy vitsivitsy tao. Nisy maro miparitaka naneran'izao tontolo zao, nandao an'ny Palestina, nandao an'ny Galilea, nandao an'ny Jodia, paritaka naneraka an'izao tontolo zao. Nisy aza araky ny tantara, misy tonga tany Argentine ono, nisy tonga lavitra be zany mbola aty amin'ny taona fitopolo ary sika zany efa nisy niteny efa nisy Jiosy nge tonga tany Amerika, nisy ara hono, atao hoe hono satria tsisy porofo ara-taratena mazava. Nisy ara nandroso taty Madagasikara mihitsy, de fa niparitaka naneran'izao tontolo zao reny Jiosy reny, tany Europa, nameno azy moa zany Europa mazava ho azy teo amin'ny tantara. Ary rehefa tany amin'ireny toerana reny nefa reny Jiosy reny dia niananakarena be izy satria ohatran'izao toetrany Jakoby zao, mpandraharaha, tia miasa, tia miafy, tia miezaka, ary de tany amin'ireny firenena zay nivahininy reny ny Jiosy dia nanan-karena be satria mpivarotra, ary ny tradition an'ny fariseo, ny tradition an'ny sadoseo moa zany rava tanteraka mihitsy satria ny tradition an'ny sadoseo de niorina tamin'ny tempoly, de rehefa rava ny tempoly dia rava tanteraka zany ny sadoseo, ny esenianina, rava, fa ny fariseo kosa tavela. Ny fariseo tavela, dia ny lovan-tsofin'ny fariseo nisy ny fomba mpivavahan'ny fariseo, iny ny tehiriziny Jiosy nanerana izao tontolo zao. Ka tany amin'ny toerana nisy ny Jiosy tany dia nitazoniny ihany lay fivavahana Jiosy, araka ny fomba fijerin'ny fariseo zany. Dia ny fanajana ny fomba, ny fanajana ny Tora dia mipetraka tsara mihitsy. De tany amin'ny toerana maro samihafa nivahininy reny, Espagne, Portugal, Allemagne, isan-karazany Frantsa, dia be de be ny Jiosy nanan-karena. Suisse, de be de be ny Jiosy nanan-karena. Manomboka aty amin'ny taonjato roa ambin'ny folo, telo ambin'ny folo, efatra ambin'ny folo dia saika ny feny toe-karena, ny fitantanam-bola reo Jiosy reo. Ary anjato taona nanangonany an'izany rehetra zany. Manao dinga davitsika, velom-pelonana ny Jiosy ary ny firenena maro, tany amin'ny toerana maro zany, de nelonan'ny olona izy satria tsy tompo-tany izy nefany ny feny varotra, ny feny fitantanam-bola, ny fiovandrafitra toe-karena teto amin'ny tantaran'izao tontolo zao, ny système monétaire izay niova aty amin'ny taonjato faha-efatra ambin'ny folo, faha-dimy ambin'ny folo, de tao ambadiky zany ny Jiosy. Ary dia ny fampanjanaham-bola de tao ambadiky zany ny Jiosy. Ny Jiosy tsy mampanjana-bola amin'ny Jiosy fa mampanjana-bola amin'ny hafa firenena, tsy mba hitanindrazana aminy na lalam-panan-karena azy raha teo zany. Dia fatatsika tantaran'ny taonjato ny ady lehibe faharoa nanan-karena ny Jiosy tany Allemagne rehefa nitranga ny tonga teo amin'ny fitondrana ny nazisma aty amin'ny taona enina amby telopolo enina amby telopolo sy raika amby telopolo, enina amby telopolo sy sivinjato sy arivo tany Allemagne, dia nisy ny politika littéraire zay nataotsika hoe namono ny Jiosy rehetra mba hakana ny vola, nalaina ny babona ny harenan'ny Jiosy, nalaina ny fananany, nampijaliana izy. Vita ny ady lehibe faharoa, resy ny nazisma, dia
nalahelo ny jiosy ny firenena maro. De reto jiosy reto aloha omena firenena, averina any amy taniny izy zay no tonga ny teny hoe averina amy taniny ny jiosy. Dia zay no antsoina hoe sionisme, dia niverina tany amy taniny ny jiosy. Verina tany amy taniny izy taty aoriana ny ady lehibe faharoa. Notoanany zao tontolo zao tamin'ny Nations Unies, notoanan'ny Amerikanina, notoanan'ireo tany tandrefana. Dia ny raharaha de zao nefany io Palestina zay efa nilozan'ny jiosy nandritry ny 700 taona io, de efa nisy olona mipetraka teo, nisy palestinianina teo. Zany hoe nandritry ny 700 taona zany izy petraka tany Espagne, tany Portugal, tany Allemagne, tany Etats-Unis, tany Argentine, be de be ry zareo. Dia rehefa vita ny ady lehibe faharoa de hoe aleonareo averina any amy taninareo, aleonareo manorina firenena. Le firenena nefa ny fotoan'io efa nisy palestinianina tao. Dia eo no ny tonga ny olana, iza ny tompon'ny tany. De hoy ny jiosy manao hoe tia my baiboly, mazava tsara ao amy Genesis toko fa 5:30 ohatra, ary ny tany zay nomeko any Abrahama sy Isaka de omeko anao, ary ny taranako aman'dimy anao koa no omeko ny tany. No zany hoy ny jiosy, tany nomeny Jehovah Andriamanitra anay ty, io dia tanindrazanay foana hatram'izay, fa zay fotsiny tsy teo. De io ny palestiniana hoe ahoana moa no mahataninareo anio, ka nareo ange tsy teo foana e. Matoa nilozanareo ny tany de tsy tianareo, zay indray nefa teo, no zany anay ny tany. De hoy ny jiosy nareo ohatrandreny mpiaro tanàna reny fotsiny nareo, fa anay zao ny tany. Karazan-drazan'zay le olana. Samy mamoaka ny didim-pananany de avoakan'ny palestinianina ny Coran, ka io nge anay koa io e. Dia hoy ny jiosy manao io avoakany ny testamenta taloha, anay koa io. De niteraka olana ary mandraky ty ny androany, de mbola zay le olana. Satria ny palestiniana manao hoe anay ny tany fa ny jiosy no mangalatra ny tany. De hoy ny jiosy manao hoe anay ny tany fa nareo no ny vahiny teo vetivety fotsiny fa anay ny tany. Akapokapobeny de tahak'izay le olana, mandraky ty ny androany. Satria misy an'io teny zay hitatsika io hoe fanomeza tokon'Andriamanitra. Sarotra arak'izany ho an'ny kristianina maro de ny tena an'ny jiosy tokoa ny tany. Misy hoe tsy an'ny Israeliana io fa an'ny Palestiniana. De miteraka olana tahak'izay mandraky ty, lasa olana ara-pivavahana le izy. Lasa fifandonana satria lasa fifandonan'ny Silamo sy ny sy ny Judaisme. Hoe afaka hotsika manao hoe Andriamanitra eto am'ty boky Genesis 3:30 ty de zao, rehefa nanao vao ny fanekeny de mbola nanome toky fa tsy nanova ny fanomeza tokony. Tsy hoe rehefa tezitra taminao Andriamanitra dia novaniko lay fanomeza tokony, za tianao fa ahenako ny fitahina tokony omeko anao, na hoe eny taorian'zay fibebahanao zay de niekeko ny fifonanao taorian'ny fahadosoana fa saingy zao ny atsasaky le fitahina nomeko anao taloha ihany sisa no omeko anao zao. Tsy zany Andriamanitra. Andriamanitra tsy manao kady tahak'izany. Andriamanitra rehefa mamela andray mandeha de mamela anao izy. Ary rehefa mamela anao izy de mamerina amy laoniny ny zavatra rehetra. No zany dravako malala matokian'Andriamanitra. Tiany bokin'ny Genesis 3:30 eo aminao de zao tsy miova Andriamanitra. Na inona fiovany toetratsika, tsy miova izy. Tia atsika izy. Ary te hamerina atsika mandrakarivo am'zany fitiavany zany. Fa inona no rasan'Andriamanitra? Finoana, fahatokiana azy. Moa ve ianao mahavita tahaka an'i Jakoba ary? Nariany Jakoba daholo ny andriaman-kafa rehetra. Na ozy manao hoe madiovy anareo, andininy fa roa midiovy anareo, hovay ny fitafianareo, ary io daholo ny andriaman-kafa rehetra. Zay le mariky le fibebahana. De niverina tao amin'Andriamanitra izy. Raha manao an'izay sika de zao averina indray ho tompo. Afaka malala engany anao tahaka an'i Jakoba isika, hiverina ao amin'Andriamanitra, anariny andriaman-kafa rehetra, ary dia hiverina hidio, ary dia ho ao amin'Andriamanitra. Ivavaka sika. Tompo am'zao nanao no ny amin'ny fanomeza tokonao, fanomeza tokomena ho anay, fa ianao lay tsy miova somaly sy anio ary mandrakizay. Mamaky anao de niverenanay aminao. Ary misaotra fa miantso anay mandrakariva ianao, hitodika any amin'ny Betela anay zay niantsonao anay, nanaovanay voady, fa hanompo anao sy ho tianao. Mety manadino zay tompo fa ianao tsy manadino. Tao aminao kosa zay anary ny tsy fahamendrehanay ary hiverinao aminao Andriamanitra. Manomboka ny herinandro tompo. De omeo anay ny herim-panahy, omeo anay ny fahadiovam-po, omeo anay ny faharanita-tsaina hoentinay mamakivaky ity herinandro ity miaraka aminao.
momba anay tompo tsara ary vimbino zahay mba ho tsapanay mandrakariva fa tianay ianao ary na inona mety ho fiovany eo amin'ny fiainanay de tsy miova ny fitiavanao anay. De ataovy azona iantoka toko mba makivaky ity herinandro ty fa Andriamanitra fitiavana ianao, mampavokatra ny asanay, tsy mampaminatra anay fa miaro anay amin'ny ratsy rehetra. Me fahasalamana sy herin-tanjaka zay mamakivaky ty herinandro ty, me fanambinana ary aoka ny fiadananao zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, hampavokatra ny fanoloran-tenanay. Tsaotra Jesosy. Amen.